Mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohan'ny fiangonana riavana. Ny fahasoavany sy ny famindram-ponany ho amintsika indray. Manonona koa ny fiarabana ho an'ireny rehetra ary averina amintsika ny teny fiarabana sy firarian-tsoa ho an'i Maria no tonoiny ny anjely manao hoe arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao voatahy samy vehivavy ianao. Ity alahady ity raha ny diarin'ny fiangonana izany hoe elanela ny andro ny akarana sy ny pentekosta dia voalaza falahady manamarika ny fahakambotian'ny fiangonana. Jesosy miakatra ho any an-danitra, tavelo eo teo mpianatra, miandry ny latsahan'ny fanahy masina mba homba ny fiangonana. Fa ity alahady ity, araka ny fanolorana ombeniombeny tao anatin'ny fanompovavahana, dia alahady ahatsiarovana ny reny rehetra. Dia mifanojo ao zany hoe fiainan'ny fiangonana fahakambotiana sy ny fieveran'ny fiangonana ny renim-pianakaviana. Ao amin'izany ahoana hoy Andriamanitra, na ny amin'ny fetiny reny na ny amin'ny fahakambotian'ny fiangonana dia mitarika antsika hitodika amin'Andriamanitra ny filazantsara araka ny Lioka 12:15 hatramin'ny 17:10. Mitarika antsika hitodika amin'Andriamanitra ka hangataka ny fanahy masina, fanomezana tsara indrindra mihoatra n'izay fanomezana mahadodina ny zanak'olombelona. Mangata ny fanahy masina amin'Andriamanitra, mitody amin'Andriamanitra ary angatao lay fanahy masina, fanomezana tsara indrindra ho anao. 7 andro elanela ny andro ny akarana sy ny pentekosta dia fotoana hamerena ny fiangonana indray, ny fangatana ny fanahy masina hakatoerana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, hahazo laka ao am-pon'ny kristianina tsirairay, mba ahery vaika kokoa ny fiasan'izany fanahy masina izany, indrindra amin'izany vanim-potoana tena sarotra hitakina ny fijoroan'ny fiangonana ho vavolombelona izao. Ny Lioka 12:2 andininy voalohany hatramin'ny 17:10 dia valy ny fangatahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy ny amin'ny ampianarana azy ireo hivavaka. Mampianatra hivavaka i Jesosy, ary raha ny andininy 7 horaintsika manokana tao anatin'ny perikopa dia mampianatra Jesosy mba hivavaka ary mandidiny mba hivavahana zao ankehitriny izao. Mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Mandidy ny anatonantsika an'Andriamanitra mba hangataka sy hitady ary andondona ankehitriny dia n'izao. Izay ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana anatonantsika an'Andriamanitra. Amin'izany raha makeny amin'ny andininy 17:10 isika dia mahita n'ilay Andriamanitra mihaino vavaka ka ahafantarana hoe ilay Andriamanitra atontsika amin'izao vavaka ankehitriny izao dia Andriamanitra malala tanana
Andriamanitra mahita ny fikirizantsika ary Andriamanitra mandray atsika amin'ny fotoana rehetra. Tadiavo Andriamanitra angatao aminy ny fanahy masina. Ankehitriny fa Andriamanitra mahalala tanana ny amin'izany Andriamanitra. Andriamanitra mahalala tanana amin'ny fanahy masina Andriamanitra. Ny voambolana hoe mangata dia misy dikany maromaro tahaka izao: iangavio Andriamanitra, antsoy Andriamanitra, ampatsiahivo an'Andriamanitra ny fangatahanao, avereny indray ny fangatahanao, ataovy hoe tena ilaiko. Milaza amin'Andriamanitra hoe tena ilaiko. Raha miresaka ny fanahy masina amin'izao andro alahady mialo indrindra ny Pentekosta izao, dia mitaona antsika ity andinin-tsoratra masina ity mba hiangavy an'Andriamanitra, hiantso an'Andriamanitra, amerina indray ny fangatahantsika amin'Andriamanitra, ampatsiahy indray an'Andriamanitra, ary hiteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena ilaiko ny fanahy masina. Ary raha izao voalaza ny soratra masina ito izao, dia hita tokoa fa mahalala tanana ny amin'izany Andriamanitra, mangata dia omena ianareo, hovaliana ny fangatahanao, hekena ny fangatahanao. Misy fampielezan'izay tao amin'ny tambajotra sosialy manao hoe ity vehivavy ity dia novonoiny ny vadiny. Fa naninona hono? Zao le tantara hoe ity vadiny lehilahy rehefa tonga ny fetiny reny, ny fahazarany dia manome fanomezana ho an'ny reniny fa tsy ny vadiny. Dia hoy ny raha vehivavy vadiny hoe mba aoka izay ilay fanomezana ho an'ilay rafozam-bavy koa, fa anjarako indray izao fa izaho ny vadinao. Andria mandeha mangana amin'ny maso. Izay ilay tantara. Miady varotra ny mba azo fanomezana tokoa, angamba isika renim-pianakaviana, fa diso adresisika, diso fangataka isika, sady diso olona angatahana. Rary ny hoe ny vadinao angatahanao, maiza le izy, fa tsy manino izy raha tsy mahalala tanany amin'izany. Fa eto Andriamanitra dia ampahafantariny soratra masina fa vonona andray ny fangatahanao ary manome tsy mandatsy amin'ny fahalatanana. Sao adintsika fa anisan'ny tena ilaitsika ny fanahy masina, mba tsy hahakamboty ianao, mba tsy hahakambotika hampangahiay ny fiangonana. Tena ilaitsika ny fanahy masina. Antsoina isika mangata dia omena. Aza misalasala mangataka amin'Andriamanitra, mamerina indray amin'izao alahady mialohan'ny Pentekosta izao, miteny amin'Andriamanitra hoe Tompo, tena ilaiko ny fanahy masina. Andriamanitra tena ilainy ny fiangonana ny fanahy masina. Omeo izahay. Mahalala tanan'Andriamanitra ary hanome. Ny faharoa ry havana, Andriamanitra dia mahita ny fikirizantsika. Ny fikirizantsika amin'ny fangatahana izay ataontsika, ary indrindra ny fangatahana ny fanahy masina. Mitadiava dia hita ianareo. Ny voambolana hoe mitadiava indray dia misy dikany tahaka izao: aza mitsahatra raha tsy mahita, tadiavo amin'ny fomba rehetra, ataovy
tsapanao fa filana tsy azo ampandeferina. Izany zany no hitaomanantsika raha angataka ny fanahy masina isika, aza mitsahatra ianao raha tsy mahita ny fiasan'ny fanahy masina, tadiava ny fomba rehetra izay azahoantsika ny fanahy masina, na andohalika ianao, na iankohaka ianao, na nandran-tanana ianao, na andany afrina ianao, na ho aiza ianao, na ho aiza, aza vela raha tsy azonao ny fanahy masina. Ataovy tsapanao koa fa filana tsy azo ampandeferina ny fanahy masina. Mitadiava dia hita ianareo. Hoy ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo, izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly soa izay mazoto mitady azy. Misy mikiry dia mikiry amin'ny asa fa manao kitotoa amin'ny fanompoana. Misy mikaroka mafy izay asoa fa tsy rototra ny amin'izany atao hoe zava-panahy. Misy mikatsaka dia mikatsaka izay hiadanana fa tsy mahatsiaro hoe mila ny Jesosy ilay loharano ny fiadanana izy. Misy tsy mijanona raha tsy afa-po fa mora mionona kosa rehefa mahavita vavaka kely, segondra vitsy. Tsy izany moa sika fiangonana, hitarika vavaka fohy pastera dia hanomboka amin'ny sakafo isika. Mivavaka 2 minitra engaviana amin'ny pastera, ny sakafo ombandia masoandro mody ny mampalahelo. Ataovy tsapantsika fa tena filana fototra tsy azontsika ampandeferina ny fanahy masina. Ka na hafiriana na hafiriana, miandro 7 andro aoriana ny andro ny akarany sika vao tonga ny Pentekosta, nde hamolaka ny tenantsika tena hitady mandritra ny herinandro ny fanahy masina. Mivoa amin'izany ny fiangonana sakany amin'ny 9 ora sasany ariva, nde hitady sika mba hahita. Mahafinaritra ny mahita olona kosa manokana toerana, manokana fotoana raikitra tena anambarana amin'Andriamanitra fa mitady an'Andriamanitra izy, mitady ny tavan'Andriamanitra izy, amolahana tena, aretana amin'ny fivavahana. Izany indrindra ry havana no iantsona antsika ao anatin'izao filazana hoe mitadiava dia hita ianareo. Tena hitan'Andriamanitra ny fikirizanao. Fikirizana tsy hoe segondra vitsivitsy na minitra, fa tena ataovy tsapanao mitsy mikiry ianao, mifototra amin'izany vavaka, hiomana andraisana ny fanahy masina ianao. Izany no iantsonantsika, mitadiava dia hita ianareo, fa Andriamanitra mahita ny fikirizanao Andriamanitra. Ny fitaomana fahatelo, dondony dia ho voana ianareo. Mandray antsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, mandray anao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Dondony mangataka fahazon-dalana hiditra ao amin'ny faritry ny tian'ny tena, mangataka fahazon-dalana hiditra ao amin'ny faritra tsy hanananao fahefana ianao. Za mba hiditra ao, hiditra ao amin'ny faritra Andriamanitra ianao, ao amin'ny faritra ny fahefan'Andriamanitra, ao amin'ny faritra hiadidian'Andriamanitra ianao, handray ny fanahy masina, hangataka ny fanahy masina. Namovaravarana antsika malalaka ny amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra Jesosy Kristy raha niakatra ho any an-danitra.
Andriamanitra tsy hoe olombelona ka isalasalana hoe atahoana re ny azo alalana hangataka fionana amin'ny filoham-panjakana anankiray. Sarotra dia sarotra ny olona miavaka ny voaray amin'izany. Fa ity dia mentefa amin'ny rehetra ny hoe dondony dia voana ianareo. Tsy mila olona miavaka Andriamanitra, na kely na lehibe, na reny na ray, na zoky na zandry, na mahantra na manan-karena, na manam-boninahitra, na olona fanao tsinotsinona. Mandray anao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Hangataka-inona ianao, hangataka ny andraisan'Andriamanitra anao, azonao manonona fangatana ny fanahy masina. Ianareo na dia ratsy aza ho ny fampianaran'ny Tompo, mahay hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka avy any iray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Mandray antsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 5:12-20 ry havana sy ny manaraka dia misy ilay tantaran'ny vehivavy Kananita anankiray. Reny mpianakaviana ny fesarany fahavoazana mafy satria ampahorian'ny demony ny zanany. Fondreny mitady izay ason'ny zanany, tena ny kiry ary natoky fa mandray azy amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy. Izany tantara izany dia toy izao: mizotra amin'ny lalana miaraka amin'ny vahoaka be i Jesosy Kristy, hanana ny fandaharam-potoanany, ary nisy vehivavy, ilay vehivavy Kananita, nanakandalana azy ny teny hoe: Jesosy, mamindrafo amiko, ny zanako vavy ampahorian'ny demony. Fatratra. Dia hoy ny mpianatra hoe: mangina raha matotia. Tsy hitanao ny fahasahirana ny Jesosy io. Dia ho koa Jesosy, ho raha vehivavy Kananita, tsy mirana afa-tsy amin'ny ondry very taranaky ny Israely. Fa nikiry ihany raha vehivavy. Tsy mieritreritra n'izany sakatsakan'izany fa nanantenany hoe rehefa miditra amin'ny faritra izay misy an'i Jesosy izy dia voaray amin'ny fotoana rehetra. Mitohy amin'ny hafatra faharoa teo ny fikirizanao ary ny maha-Andriamanitra azo atonina amin'ny fotoana rehetra n'Andriamanitra dia mampahatoky anao. Fa raha mangataka ianao dia tahaka n'Andriamanitra ray manome zava-tsoa an'izay mangataka Andriamanitra ka hanome anao ny fanahy masina. Mihoatra ny ray afaka hanome zava-tsoa anao Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, mety mila arofenitra be ny fanatonanao manam-pahefana na olona everinao tokony atonina hangatana zavatra tena ilaina. Fa ilay Andriamanitra izay hanolotra ny fanahy masina atonao amin'ny fotoana rehetra, dondony izy fahamoanao. Hangataka ianao, hanome anao malalaka tsy mandatsy izy, ary fantany ny fikirizanao. Kamboty ny fiangonana fa manana n'Andriamanitra ray izay vonona hanome antsika amin'ny fotoana rehetra, hanome antsika ny fanahy masina, ankalalahana ary mahita izao fikirizantsika marobe izao. Manatona azy amin'ity andro anio ity. Engany ry havana, tena hambaranao indray amin'ny Jesosy amin'izao alahady manolotra indrindra ny Pentekosta izao. Fa mamerina ny fangatanao ny fanahy masina ianao satria tena ilainao izany, filana tsy azo ampandeferina ka tadiavinao. Engany ry havana amin'ity alahady manolotra ny Pentekosta ity, atoky ianao fa raha mandondona amin'ny varavaran'Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo dia ho voan'ny malalaka
ka ihainy vavaka anao izy ho an'andriamanitra ny voninahitra amen.